Ravana malala fitahiana lehibe ho antsika indray ny ahafahantsika tafaraketo. Ny tenako manokana dia faly indray afaka hiara izara aminao ny amamin'ny tenin'Andriamanitra dia afaka hiara giokan'izay etontsika mandritra ny fotoana vitsivitsy. Mialohan'ny iresantsika ny lohahevitra lehibe ny amin'ny hoe mitory sy mijoro vavolombelona dia andao hivavaka isika mba hangataka taridalan'ny fanan'Andriamanitra. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fandaminana izay ataonao dia afaka mifampahery amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra anao noho ny fitaovana, misaotra anao noho ny teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra, ary misaotra anao noho ny hanomezanao anay fotoana ahafahanay ho tafaraka amin'ity fandaharana ity. Andriamanitra o maniry izahay ny mba ho isan'ny mpitory sy mpijoro vavolombelonao. Izay no resahana eto mandritra ny andro vitsivitsy maromaro. Angatahanay ianao Andriamanitra mba hitantana ny ora, ny minitra, ny segondra rehetra izay ho lany eto. Angatahanay ianao mba hameno anay amin'ny fanahinao masina, ahaizanay mandray ny hafatra izay tianao omenanay amin'ny alalan'ny soratra masina. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, mitory sy mijoro vavolombelona. Androantsika hiresaka ny famariparitana ankapobeny fa matoky fa hanovanao Andriamanitra, hanovantsika Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Za moa zany dia ho an'ireo izay efa niaraka nanao fiofanana tamiko io amin'ny fiomananao amin'ny fanambadiana dia mahafantatra tsara fa za zany rehefa manomana mariage fanambadiana dia za tsy mba iren'ilay hoe manome voadi-mpanambadiana soratana ilay voady dia ry zareo mamaky azy rehefa tonga ilay izy. Ny tena fanariko indrindra dia mba zavatra tena mivoaka avy any am-po, zavatra narafitra ilay mpanambady, asa mety miara-miasa izy roa na miasa tsirairay hafa, mba zavatra tena mivoaka avy amin'ny fahatsapana avy any amin'ny fon'izy ireo no avoakan'io rehefa izy manao ny voady. Satria ny manao voadi-mpanambadiana tsy mila olona hoe vita fiofanana amin'ny teolojia na niofana ho pasteur zay vao manao afaka mandrafitra voadi-mpanambadiana. Rehefa manana fahatsapana anazy manokana ary zay nanosika azy hiditra ao amin'ny tokantrano, indrindra rehefa avy nandalo ny fiofanana izy mikasika ny hoe inona ny fampianarana fototra lazain'ny Baiboly mikasika ny fanambadiana dia afaka ny andrafitra ny voadi-mpanambadiana izy. Fa mitovy amin'izany ihany koa azo lazaina hoe mitovy mirazotra amin'izany ny fijoroana vavolombelona. Ka raha mitory amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ny olona anankiray dia manana ny fanandramana nolalovany, manana ny zavatra tsapany ary izay no ampitainy amin'ny hafa amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny zavatra fomba fiainany rehetra mijoro vavolombelon'ny tompo. Zao no voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, asan'ny apôstôly toko 4 dia ny andininy 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nahita ny fahasahisahian'i Petera sy Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Rehefa nahita ny fihetsiky Jaona sy Petera, ireo fahavalony aza, ireo olona izay mikasa ny hanafongana azy, hanao izay tsy hampisy azy tsony, hanao izay hanakombonana ny vavany, fa rehefa nahita ny fihetsika sy ny fiainan'ny
Petera sy Jaona, ary nahafantatra ihany koa azy izy ny momba ny Petera sy Jaona taloha, ny momba ny zavatra niainany tany aloha fantany tsara ozy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia izay no nahatonga azy ireo nahafantatra fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy. Efa niaraka tamin'i Jesosy, efa nahafantatra ny momba an'i Jesosy izy roa lahy, ary niteraka fiovana teo amin'ny fiainany ny fiarahany tamin'i Jesosy. Ravana malala, na ekenao na tsy ekenao, rehefa tonga anisan'ny mpino ianao, dia mitory amin'ny fiainanao, ny fomba fiainanao dia miteny, misy hafatra mandeha miainga avy ao amin'ny fomba fiainanao. Indraindray mampalahelo fa misy hafatra tsy tsara avoakan'ny fiainan'ny olona anankiray izay mametraka ny tenany eo amin'ny laharan'ny mpino, fa ny atao hoe mijoro vavolombelon'ny tompontsika dia manana fomba fiaina izay alalan'ny olona fa tsara zany hoe miaraka amin'i Jesosy zany, ary tsy hoe ahafantatra fotsiny ny olona fa hikasika ny fony amin'ny alalan'izany fomba zany ny fanan'Andriamanitra. Indray mandeha Jesosy, nisy toe-javatra ohatran'izao ny lalovan'i Jesosy rehefa avy nanasitrana n'ilay demoniaka anankiray izy, vakitsika eo Marka 5 dia ny 9:20, nisy lehilahy anankiray izay azony demonia ary tena azo lazaina hoe tena nampahoriany demony mafy mihitsy, efa very hevitra ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny havany, tsy hita intsony izay nanaovana azy. Fa rehefa tonga Jesosy nanasitrana azy, niova tanteraka ny fiainany. Rehefa nahazo an'izany fahasoavana, fahasitranana lehibe tamin'i Jesosy zany izy, dia nangataka tamin'i Jesosy ny mba hanaraka azy, mba ho isan'ireo olona izay manaraka an'i Jesosy. Dia izao no vakitsika Marka 5:7. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy, mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy n'inona mindrany fo taminao. Ravana malala, raha atao amin'ny teny hafa, ny zavatra tian'i Jesosy ho ataon'ity lehilahy ity dia izao: mandeha any ianao dia tantarao ny herin'Andriamanitra, ny asa taminao, ny zavatra izay nataon'Andriamanitra taminao, ny famindrapon'Andriamanitra izay nasehony taminao. Ity lehilahy ity, za mino fa tsy mbola nanana fotoana ny anarana nandalinana hoe inona avy ny voalaza ny soratra masina ny amin'izany hoe famindrapon'Andriamanitra izany, na hoe inona koa ny voalaza ny soratra masina ny amin'izany hoe mandeha mitoriteny zany na mandeha mampianatra. Tsy afaka nanao an'izany izy, fa zao Jesosy kosa nanome azy ny andraikitra hoe mandehana mody any amin'ny fianakavianao, any amin'ny ankohonanao, any amin'ny fiarahamonina izay misy anao, dia tantarao, lazao ny zavatra izay nataon'ny herin'Andriamanitra ho anao, dia ny namindrany fo taminao, ny zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao. Izay mihitsy ilay voambolana tenenin' Jesosy araka ny fanambaran'ny Marka, izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao. Ravina malala, zany ny atao hoe mijoro ho vavolombelona. Tsy hoe manao kitotoa, tsy misy fanomanana ninninna, fa ilainao ny manomana tsara ahoana ny tokony ilazako azy mba hikasika ny fon'ny olona ny zavatra izay nataon'ny Tompo tamiko, ny famindram-po izay nataon'Andriamanitra tamiko. Tsy mila miandry anao hoe hivoaka fiofanana avy any amin'ny université taiza na nanao teolojia taiza, fa zao izay nataon'ny Tompo taminao dia
omen'Andriamanitra andraikitra ianao mba hizaran'izany amin'ny hafa. Ary izany mihitsy no nataon'ny apôstôly. Ireo apôstôly rehefa natsoiny Jesosy izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka azy. Dia rehefa nijoro vavolombelon'i Jesosy amin'izay izy dia izao ny fanambarana nataon'izy ireo. Ny apôstôly Jaona dia nilaza tamin'ny fomba manokana mihitsy vakiantsika Jaona voalohany toko voalohany dia ny andininy fahatelo. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahatelo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny Ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izay efa hitanao, izay efa heninao. Eo amin'ny andininy voalohany dia misy matoan-teny anankiray ihany koa anampin'ny apôstôly Jaona ilay izy. Vakiantsika ange ny andininy voalohany. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay. Dia izay ilay averina eo amin'ny andininy fahatelo hoe ireo no ambaranay mba ahazoanareo firaisana aminay koa. Raha afaka malala, efa nandramany ny ainan'ny apôstôly ary efa azo ny tsapay-tanana mihitsy izany hoe Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Dia hozy hoe izay hitanay, izay renay ary nahatonga anay hanana firaisana amin'ny Kristy Jesosy sy amin'Andriamanitra, dia izany no ambaranay aminareo koa mba ahazoanareo firaisana aminay koa. Izany ny tanjon'ny fijoroana vavolombelona ary malala. Raha ny Baiboly izany izao manao famaritana tsotra sady fohy ny amin'ny hoe mitory sy mijoro vavolombelona dia izao: ianao manambara izay efa hitanao, izay efa renao, izay efa hitan'ny masonao, efa nitsapainy ny tananao teo amin'ny fiainana, ny amin'ilay hoe teny fiainana, efa niainanao mihitsy ilay izy. Dia izay no zarainao, satria inona ny tanjona eo amin'ilay tapany faharoa eo: mba ahazoanareo firaisana aminay koa, sahala amin'izay manana firaisana amin'i Jesosy Kristy sy amin'Andriamanitra, ianareo koa mba tianay ho tafiditra ao anatin'io firaisana io. Izay no tanjona. Tsy sanatria ny andeha hanindrahindra aniza na iza, tsy sanatria andeha hanandratra ny tena na hanindrahindrana ny tena fa ianao dia manana tombon-dainy tsy mitovy amin'ny olona hafa rehetra. Tsy izany ny fijoroana vavolombelona, tsy izany ny mijoro vavolombelon'ny tompontsika. Fa ny antony, ny tanjona dia mazava tsara araka ny voalaza eo hoe mba hahazoanareo firaisana aminay, le firaisanay izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy sy amin'Andriamanitra Ray. Izay ny tanjona hitaona ny olona ho eo amin'i Jesosy, ho eo amin'Andriamanitra. Dia izay izany no hodiniantsika eto. Asaiko amin'ny fomba manokana mihitsy ianao izay rehetra azonao atao mba hahafahanao manaraka ny tohin'izao fandaran'izao. Mety misy zavatra efa fantatrao, efa hainao fa somary ohatran'ny varimbariana teo amin'ny fampiarana azy. Mety misy zava-baovao mbola tsy heninao mihitsy, na mety misy zavatra efa heninao, efa niainanao, fa misy fomba fampiarana hafa indray, fahazavana vaovao tian'Andriamanitra omenanao hanatsarana ny fomba fijoroanao vavolombelon'ny tompontsika sy ny fomba hitorianao aminy. Fa dia mba ho hanana tombontsoa hanaraka an'izao fandaran'izao anie isika rehetra. Ny hamaranantsika azy Petera voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Misy fanambarana ihany koa eto mikasika ny hoe inona ny zavatra miandry anao mba hatonga anao ho mpijoro vavolombelon'ny tompontsika amin'ny fomba mahomby, ho vavolombelona mahomby. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahadimy ambin'ny folo: fa mana-masina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonina mandraka arivo ianareo, hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana.
ravina malala ahoana ny mety ho fandraisanao an'ilay hoe mana-masina any Kristy ao am-ponareo. Zao ny heviny amin'ny dikateny anglisy izay eto anoloako eto dia hoe ao am-ponareo dia atokany manokana mihitsy Kristy ho tompo amin'ny mahatompo azy ao am-ponareo. Ao am-pontsika dia oka Kristy no tena manapaka feno mana-masina any Kristy ao am-ponao mba ho tompon'ny fonao, ho tompon'ny fiainanao, ho tompon'ny zavatra rehetra. Izy ilay miteny hoe anaka atolory ahy ny fonao. Tapany faharoa, aoka ho vonina mandrakariva ianao mba hamaly izay manontany ianao ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinao. Mandrakariva. Zao zany zao raha avy manaraka an'ity fandaran-ty ianao dia mety ho tena ilainao mihitsy ny hanokana fotoana hanao fanomanana. Ahoana ny fomba hanambarako amin'ny hafa izay nataony Tompo tamiko. Indrindra ireo zavatra lehibe, hoy Jesosy tamin'izy resaka tamin'ilay diminio hoe lazao ireo zavatra lehibe nataony Tompo taminao. Ianao ihany koa angamba mety rehefa tena mandinika ianao dia mahita karazana toe-javatra lehibe maro eo amin'ny fiainanao, dia anao fanomanana maro zany ianao. Misy episode tsirairay eo amin'ny fiainanao tamin'ny toe-javatra ohatran'izao, iny koa alaminao tsara ilay izy. Alaminao tsara mba hizaranao, mba hikasika ny fon'ny hafa, mba ho tsapan'ny hafa ny herin'Andriamanitra, ny zavatra lehibe izay nataony Tompo taminao, dia mba ho tonga hanara-dianao eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ihany koa izy. Dia ny tapany farany amin'ilay Petera voalohany toko 7:2-12 teo dia izy hoe amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Mbola ho hitantsika amin'ny manaraka izany. Fa ny fahalemem-panahy sy ny fanajana asehonao hikasika fon'ny hafa, fomba hoentin'Andriamanitra hanampiana anao ihany koa izay mba hanan-kery ao amin'ny fo, afatra alefany amin'ny fo mantsy ny afatra hoentinao rehefa mijoro vavolombelon'ny Tompo ianao sy rehefa mitory azy. Isika tsy fahaizana miresaka na ny fahaizana mandahatra hevitra no entina hambabo fo ho an'Andriamanitra, fa ilay fon'olombelona izay ho kasihy ny fanahy masina, ianao no ataon'Andriamanitra ho fitaovana anaovana an'izany. Noho izany dia zava-dehibe araka ny fanambarana eto ny hoe fanananao fahalemem-panahy sy fanajana eo amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tomponao sy rehefa mitory azy ianao. Raha afaka mahalala, aiza eo amin'ny fiainanao no tokony ho amboarina, ho alamina mba hifanaraka tsara amin'ny zavatra izay nonao, fa izany ny atao hoe mijoro vavolombelona. Ary izany no resahantsika mandritry ny toy ny programa. Androany ianao dia efa afaka mandinika ahoana zany ny andaminako ny fiainako Jesosy, fa za te ho vavolombelonao. Za dia te hanambara ny hatsaranao, vavolombelon'ny fitiavanao, vavolombelon'ny herinao manova, vavolombelon'ny famindramponao, ary mba maniry mba ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao, ho fitaomana ny hafa hanantona anao. Efa afaka manomboka mandinika, ambavaka ianao, mandinika inona ny tokony hatsarainao amin'ny fiainanao. Fa eto dia mampanantenanao ny toy ny programa rehetra izay mbola ho arahanao amin'ny alalan'izao lohahevitra hoe mitory sy mijoro vavolombelona izao, dia hanampy anao be dia be amin'izany. Raha malala, ho tain'Andriamanitra ny ianao, ho tain'Andriamanitra ny antsika rehetra, dia mba samy ho vavolombelona mahomby any tompontsika, dia hanompo azy amin'ny fifaliana amin'izany fijoroana vavolombelona izany antsika. Andao entsika mibavaka izay. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, misaotra anao noho ny fandaminana izay nataonao ka afaka ny fampizarana izany teny izany izahay teto androany. Nisy andiny soratra masina maromaro teto izay nanazavahnao
ny tokony ho fomba fiainanay amin'ny maha vavolombelon'ny herinao sy ny famindramponao sy ny maha-Andriamanitra anao anay zanakao, fa ny fomba ihany koa hoentinay manao zany fijoroana vavolombelona zany, fomba hoentinay mitory amin'ny alalan'izany fijoroana vavolombelona zany. Andriamanitra, fanarianay lalina ny mba ho ampiasainao izay ho ataonao fitaovana mahomby eo am-pelantananay, hifonanay taminao ny zavatra efa tsy nety tamin'ny lasa. Andriamanitra, raha nisy zavatra nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny voninahitrao, sanatria aza mety nanala baraka ny anaranao masina, Andriamanitra, hifonanay ireny, efa ranondraraka, efa tsy azo rofina, fa manomboka izao zahay Andriamanitra, maniry izahay mba ho tena vavolombelon'ny hatsaranao, ka dia hitahy anay ny ianao amin'izany, hitahy ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao ianao, mba hahafahanay tena maneho ny voninahitrao ny amin'ny zavatra efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Raha sitrakao dia mbola ho tafaraka eto izay amin'ny tohin'izao programa izao, ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy, ilay efa maty hamonjy anay ary efa nanome anay ny hery mba hahatonga anay ho tena zanakao, ho tena vavolombelonao. Amen.